Masoandro vao miposaka ny taona vaovao ka manao ny fiarahabanatsika rehetra nahatratra ny taona vaovao 2024 ka aingany hitondra fahasalamana sy hitondra fahombiazana sy taona manga mamiratra ho antsika ity taona 2024 ity. Faharoa, voninahitra sy fifaliana ho ahy ny mijoro eto anoloanareo anio amin'izao fotoana manandanja sy manakasina izao dia ny fifamindram-pahefana eo aminay Roatota dia ny directeur régional de la pêche et de l'économie blé izao. Misy fitenenana hoe ny fanjakana tsy an'olona fa fanompoana. Koa ity lanonana ity dia porofo fa mitohy ny fanompoana miova ny olona kanefa ny andraikitra sy ny tanjona ho an'ny fanjakana sy ny vahoaka dia mitohy hatrany. Alohan'ny zavatra rehetra dia tiako ny misaotra sy makasitaka hampanajananao Andriamatoa talenta eo aloha noho ny ezaka ny fahafizatena ary ny asa lehibe vitanao nandritra ny fotoana notantananao ity direction ity tenao. Ny asa vita ny lova tsara indrindra, ny fotoana napetraka sy ny lalana nodiavina dia hoentina noizana sy hanatsarana ny asa amin'ny hoara. Tsy aivo fa ny fahefana dia andraikitra makadira ary ny andraikitra dia fanompoana. Ny fahombiazan'ity direction régionale de la pêche et de l'économie blé dia miankina amin'ny fiara-miasa akaiky amin'ny mpiara-miasa ny mpanjono ny sehatra tsy miankina ary isika vahoaka tsy akanava. Araky ny oborina hoe izay mifanampy no mavita zavatra. Koa antsoavo no ataoko amin'ny mpiara-miasa rehetra mba iraisaina isika ifampitsinjo ary ifampahitsy amin'ny fahendrena ho amin'ny fanavaozana sy fanorenana fitantanana madio mahitsy sy mendrika. Tsarovy ihany koa anefa ny lakana tsy afindra tsy tonga antseranana. Ny fanovana entin'ny fitantanana vaovao dia tsy fandravana fa fanitsiana sy fanohizana ny tsara ao amin'ny fahitsiana sy rariny. Ny mpiara-miasa jaina tsy azo dia tsy hita fa fanamby lehibe napetraky ny filohan'ny fanavaozana ny prime ministre ary ny ministry ny jono sy ny toe-karena manga ny adina amin'ny kolokolo sy ny tiatrano an-trano na irerazaitsika hoe nepotisme amin'ny teny vahiny. Izay manimba ny fitokisan'ny vahoaka sy manakana ny fampandrosoana. Araky ny fitenenana manao hoe ny marina tsy mba resy fa ny lainga lavon'ny fotoana. Koa amin'izao fifamindram-pahefana izao dia verina mafisina fa ny fitantanana eto amin'ny direction régionale de la pêche et de l'économie blé dia tokony rona amin'reto teboka manaraky reto: ny fahamarinana, fanajana ny lalàna, ny mangarahara ary ny fitoviana amin'ny asa sy zo fa tsy amin'ny fihavanana, fifandraisana manokana na tombotsoa manokana. Tsaroa fa ny fahefana dia adidy ary ny adidy dia fanompoana. Manentana antsika rehetra mba irahina hanohy ny asa amin'ny pahamatorana ary hanohy ny asa ho an'ny tombotsoan'ny vahoaka sy ny fiarovana ny arena voajanahary an-dranomasina. Aoka ity fifamindram-pahefana ity ho mariky ny fitohizan'ny asa, ny fanajana ny lalàna ary ny fandrosoana ka samy anatanteraka pahitsiana ny adidy tandrify azy ny tsirairay. Ho an'ny soa-iombolana ho amin'ny fandrosoana maharitra ny seritry ny jono sy ny toe-karena manga ary indrindra ho an'ny fahombiazana ny faritra toerana. Ny fandraisana anjara fitantanana ny arena-dranomasina, ny fanohanana ny mpanjono ary ny fampiroborobona ny toe-karena manga dia lova sarobidy ho an'ny faritra. Eto am-pamaranana dia aingany ity fifamindram-pahefana ity ho fiandohan'ny fitantanana madio, lavitry ny kolokolo sy ny tiatrano an-trano ary anamafy ny fitokisan'ny vahoaka sy ny asin'ny fanjakana. Araky ny oborana famaranana hoe ny azo ny vanim-pilakana ny tanina ny riny no tsara.
koa samy anaja ny fototra isika ary ara-indroso ampahamarinana sy ampitiavana. Misaotra tompolahy, makasitraka tompolahy. Direction de la presse et de l'économie publique, ça veut dire direction régionale. Ny zava-nisy moa dia arak'izay hoe famindrafahefana izay dia hanomboka handray an'ilay toerana ny tenako, izany hoe hiditra any amin'ny asa zany ary hanohy an'ireo asa izay tsara vitan'ny teo aloha. Eo ihany koa manana tsy maintsy manana zany karazana hoe vina vaovao tsika ampandrosoana ny tia jono aty amin'ny faritry ny Boeny ity, satria ny fandraisana andraikitra ohatr'izao dia fanompoana ny vahoaka, zany hoe fanompoana ny vahoaka ny Majunga. Ny tenako dia manao antsoa ho antsika mpanjono, ho antsika misehatra amin'ny jono, misokatra tanteraka ny varavarana ato amin'ny direction régionale de la presse et de l'économie publique. Ary isika mitambatra, isika miaraka no hany antoka ampisy ny fampandrosoana amin'izay lafin'ny jono izay. Ary hametraka koa isika ny ady amin'ny kolikoly. Eo ihany koa hiezaka mba tsy hisiany resaka fitantanana ankehitrano an-trano fa mba ho any izay mahavita ny fanambiny ny filoham-panjakana Colonel Mikael amina resaka jono sy ny ministre ny jono ankehitriny. Angamba ny azoko tenenina dia hoe ny asa izay ho ataontsika eo no ahafahana mandrefy makay isika fa ny fahavononana dia efa vonona tanteraka ny tena. Ao anatin'ilay vina vaovao tena zany foezaka ao anaty. Ny zavatra foezaka moa tsika moa zany zao ary tsy maintsy hoe anao karazana inventaire aloha amin'izay zavatra rehetrarehetra ato amin'ny direction. Mbola ifampiresaka amin'ireo mpiara-miasa koa ny tenako. Eo ihany koa ireo sehatra anatin'ny jono eto Majunga. Dia aorinan'izay zany no ilazako hoe izao ny fiara-miasa no eritreretinay zany ho atao amin'ireo sehatra rehetrarehetra. Efa ao anaty fandaharanao hoe ny fijerena manokana no mpandraradraka izay misy hoe nahalalàna ny ministra ihany ny fomba fiasan'izy. Ie, ia, tena ao anatiny resaka drakaka anisan'ny mampalaza ny faritry Boeny. Ary tena hoe io resaka drakaka io dia tena hoe fampijerevana miaraka amin'ilay amin'ireo mpanjono, fampijerevana koa miaraka amin'ireo mpisehatra rehetra mpanao exportation na ny ahoana ny mahakasika ny efa toerana, hijerena miaraka amin'ireo mpisehatra rehetrarehetra izay zavatra izay. Fa ny tanjona moa zany ny drakaka mba hampiditra devizy ho an'ny firenena malagasy. Eo ihany koa mba hisitraka fihinanana izay drakaka izay koa ny mponiny Majunga sy ny mponina manerana ny nosy, satria ny akamaroan'ny drakaka ataontsika hoe raha tsy teny fotsy miakatra an'Antananarivo dia avy aty Majunga daholo. Angamba nomentsika laharana laharam-pahamehana ngeza be ny resaka drakaka io. Anisan'ny atao hoe mitondran'ireo mpandraraka fitarainana fipidiena mandritra ny fotoana maromaro zay ny fifanitsakana ny mpandraravaventy miditra misehitry fanangonam-bokatra any amin'ny mpanjono, nefa ny lalàna no mamatra hoe izao no mandraikitra ny tsirairay ao anatin'izay seha-piarina zay. Ny tena aloha tamin'ny kabary ny famerenana ny fanarahan-dalàna inona ny hafatra omenao an'ireo mpandraraha atao hoe salantsara ny taraina ny on'izay antsoina zareo hoe monopolizen'ireo mpandraravaventy ny tontolo ny seha-piarina any amin'ny fotony. Eto mahakasika ny resaka hoe mpandraravaventy sy ny mpandraramadinika anatin'ny resaka jono, hiezaka sika hamerina an'izay fanarana an'izay lalàna izay. Fanarana an'izay lalàna izay moa tsy maintsy arana amin'izay tokony andraikitra rehetra eto Majunga zany. Izay anaovako antso avy sahady ho an'ireo manana an'izay fitarainana izay.
misokatra ho antsika ny ato amin'ny direction régionale de la pêche et de l'économie bre hiarahantsika mijery ny vahaolana ho an'ny mpandraraha lehibe koa moa zany tsy maintsy isy ny fampiresanay dia hojerena tsirairay atraiza ny ahafahany mpandraraha vaventy miditra anatin'ilay sehatra ny fanjonoana inona ny lalàna mametra an'izay resaka fanjonoana dia mitovy amin'izay koa ho an'ny mpandraraha madinika izany hoe ny mpisehatra rehetra dia hoezahantsika ho afako amin'ny resaka jono sy ny resaka ekonomia be eto Majunga izany hoe izao zany dia ametraka mihitsy hoe izay tandrifin'ny mpandraraha lehibe dia any mpandraraha lehibe zany izay tandrifin'ny mpandraraha madinika dia any mpandraraha madinika zany satria lasa misy raha vao misy tsindra dia tsy ahitantsika ny tena hoe fandrosoana lasa misy fitiavan-tena ao anatin'izay zavatra izay fa ny solution amin'izay hitako voalohany indrindra moa zany dia ny fampahafantarana azo ireo nanakiny na ny an-dalana ny lalàna mifehin'ny jono zay ny ela tsy anay Andriamatoa talemparity teo aloha no tsy arahaba anao tonga am'izao toerana izao satria amin'ny fitenin-drazantsika dia nahavita didy ianao ary tsara rano mitsahana izay atsinitsinanana any tena tsy anay sy ny tena mpanjakany ny tsy isaota tsy ankasitraka amin'ny asa bavata vitanao tato amin'ny fiarahaba manokana anao Andriamatoa Ravelmanantsoa Beritra tena manantsoa tokoa tonga eto amin'ny faritibeny tonga ato amin'ny fitalevam-parity jono sy tokarena manga mahaleova mahalasana rahalahy mitsidrano anao zahay sy ny tena mpanjakana aleo ahalasa andidy ahitany vaniny anapaka ahitany tonony satria raha nitsakefanananao sy ny fandarinana natanao mino sy atoky zahefa mora aminao ny ampandroso ty farititsika ty koa aza misalasala aza mihazohazo manatona ny taleparity rehetrarehetra izahay ao amin'ny prefecture misokatra ho anao ny varavara amin'ny asa rehetrarehetra na ny mora na ny sary na ny andro na ny alina eto indrindra mitodika amitsika ato amin'ny fitalevam-parity ny jono sy ny toekarena manga aza avela iasa irery izy io taletsika izay tsy mahay sibika hony mahay vakambary koa ny tondro tokana hono tsy mafoe ny azo tokana tsy mbahala oka isika irehiny hanampiazy amin'izay fampandrosoana tenireny amin'ny abolana ndrazana zay hoe izy koa manjary raha tany io atsika maravoravo any mandroso ty faritibeny ty